Tazako teo an-davarangana malalako. Hitako lasalasa saina ery ka nanatonako. Rehefa hitako lasa saina izy dia nanontaniako hoe manindrery zany chéri malalako izany, dia namaly ahy moa izy hoe mba mijerijery zava-misy re chéri mijerijery mpandalo. Avy eo moa izy dia nametrahako fanontaniana hoe chéri moa tena tia anahy, dia namaly ahy izy. Avy eo niteny tamiko hoe tena tia anahy hono izy dia izy koa moa tonga dia natsapa fa misy ambadika ilay fanontaniako. Tena misy tokoa moa ny ambadika ilay fanontaniako moa zany dia nitarika azy mba hitsangatsangana eny point de vue izahay roa, mba hampiaraka kely, mba hivoaboaka, mba haka-rivotra, mba hiala mahazatra fa tsy hiandry ny fety mifankatia. Noho ny avy teo moa dia namaly ahy indray izy hoe tiany be hono ilay hevitra fanolana dia tsy manam-bola hono izy mba vitana zavatra hohaniny eny. Dia namaly azy koa moa ny tenako hoe tsy ny zavatra hohanina eny no zava-dehibe fa ny fiarahana fakana rivotra madio mahazo rivo-baovao. Rehefa avy eo moa dia lasa izay roa kely nandeha eny point de vue. Tonga teny dia niresadresaka dia nakanaka-rivotra araka ny izay niteneny izay dia rehefa naka-rivotra moa izay dia tokony hody amin'izay sotratra alina any rehefa no velomina moa zany moto dia tsy velona. Rehefa tsy velona ny moto dia nanontany azy hoe fa ahoana, dia ozy izy hoe tena tsy fantatra izay nahazo an'ity moto ity fa efa elaela moa zany tenako tsy napiditra essence ozy izy. Dia hoy izy taminy hoe maninona raha atosika. Dia avy eo moa izy tsy nanaiky ny anoseko an'ilay moto satria izaho ny vehivavy dia tsy tokony hanosika moto fa fanaka malemy. Dia hoy izy taminy hoe fifanampiana sy ny zava-dehibe dia nanaiky any moa izy ny farany dia ny fandimby nanosika an'ilay moto izay mandrapatonga tany an-trano moa zany dia tonga somatsara tany izay roa dia nisaotra izy ary tena nankasitraka fa nanampy azy ary tsy noeritreretiny hoe havita hanosika moto hanampy azy ny tenako. Ny hafatra hotsika rehetra dia tsy natokana ho an'ny lehilahy rery ny asa fa natao hifanampiana ny zavatra rehetra, fifanampiana ny tokony hanjaka ao anatin'ny fitiavana, indrindra koa ihany koa tokony hanjakana ao anatin'ny fitiavana dia ny fifampitokisana, ny fifandeferana, fifankalozana hevitra. Dia izay raha fa dia mirary sy Valentin mahafinaritra ho antsika.